Naneo ny fahavononana anohana ireo tetikasa ny fitondram-panjakana malagasy ny filosino Xi Jinping androany nandritry ny fionany tamin'ny filoha Andry Rajoelina raha ny nambarany serasera ny fiadidinan'ny Repoblika fionana izay tafiditra ao anatin'ny fionana tapin'ny Sina Afrika izay atao any Beijing amin'izao fotoan'izao. Isan'notsim-piany Andry Rajoelina nandritry ny fionany rotonta ny fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny sehatra ny fambolena, ny fampiroboroboana ny indostria, ny famokarana angovo ary ny fanajariana sy fanamboarana ireo fotodrafitrasa. Nidina iray faingo ohatra 700 ny tany fahafahampanadinana baccalauréat eto Madagasikara tamin'ny taona 2024 ity raha ampitahaina ny tamin'ny taon-dasa izany. Araka ny tarehimarika navoaka ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia 7,479 ireo kandida no afa-panadinana tamin'ity taona ity raha toka 7,3 izany tamin'ny taona 2024. Ho an'ny baccalauréat ankabehany dia 7,5 ny tahapahafahana tamin'ity taona ity raha toka 7,4 izany tamin'ny taon-dasa. Nahitana fiakarana kosa ny sokajy teknika 4,7,15 tamin'ity taona ity raha toka 7,7,20 tamin'ny taon-dasa. Mpanjony teratany malagasy miisa 7 izay voatazana tany Mozambika hatramin'ny volana Desambra 2024 no nahazo famotsorana raha nambara ministeran'ny raharaham-bahiny Androany Zuma 9 Septambra. Voasambotra tany amin'ny morontsiraka Mozambika moa ireo mpanjony ireo. Voalaza fa niditra tsy ara-dalàna anatin'ny faridramasin'i Mozambika izy ireo no ny fahasimbanana nazo ny sambon'izy ireo. Nisy ny fifampirarahana tamin'ny androm-panjakana Mozambikanina ka ny afara tamin'ny famotsorana azy ireo tamin'ity volana Septambra ity. Ny alahady izao no hanainga ao an'i Lyon, Frantsa ny delegasiona malagasy. Misy mpanatalenta miisa 10 izay handray anjara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena nehoana akingana amin'ny asa na ny World Skills Competition. Ho tanterahana ny Lyon, Frantsa ny 10 ka hatramin'ny 12 Septambra ho avy izao ny fifaninanana. Ny sehatry ny rary no andraisan'ny Madagasikara anjara amin'izany. Mpifaninana maneran-tany maherin'ny 400 avy amin'ny sehatra asa miisa 50 moa no ifanandrana amin'ity hetsika ity. Resy Tunisia tamin'ny sarainy ohatra Madagasikara tamin'ny lalao natao omaly alakamisy ariva andro voalohany amin'ny fifanitsanana iadinany amboarany Afrika amin'ny taranja baolina kitra ao amin'ny vondrona A. Tsy mana-tsafidy noho izany ny Barea fa tsy maintsy mandresy ny Seul Compte Comore amin'ny alatsinainy raha teo tsara toerana amin'ny fifanitsanana amin'ny fiadinany amboarany Afrika amin'ny taranja baolina kitra raha nambarany Romuald Rakotondrabe. Tara isa 2 Madagasikara raha oharina amin'ny larana faharoa izy ka tsy maintsy atao izay azona isa 3 amin'ny lalao izay atao ny alatsinainy izao. Taoriany faharesena nanoloana ny Tunisia omaly alakamisy aliny dia i Madagasikara no farany ao amin'ny vondrona A izay mbola isa aotra. I Comore sy Gambie no samy manana isa iray fa i Tunisia kosa samy toko isa 3.